que vous avez partagé avant qu'on fasse la synthèse. On a parlé du corps qui manifeste le Christ, et on a parlé aussi du témoignage et de l'Église et de chacun pour faire voir le royaume, pour manifester. J'ai omis de vous, vous demander de désigner un rapporteur, donc puisqu'on n'a pas désigné, mais c'est pas grave. Pour les adultes, de toute manière, on va résumer tout à l'heure. Pour les adultes, on a parlé dans un premier temps des difficultés qu'on peut rencontrer quant à manifester le Christ dans notre corps, c'est-à-dire dans les différentes facettes de nos activités et de nos comportements, le regard. On a parlé beaucoup de regard, des paroles, on a parlé beaucoup des gestes et des actes, et après on a parlé aussi donc de comment manifester. Est-ce que dans l'Église on manifeste vraiment le royaume de Dieu? Et pour résumer, on s'est cantonné beaucoup sur l'accueil de nouveau, mais l'accueil entre nous. Et il est sorti que, en fait, le visage du Christ a du mal à se refléter dans nos visages. Donc, et là, on a parlé de l'effort que nous devons fournir, du travail que l'on doit fournir pour que nous puissions vraiment faire entrevoir à travers notre corps et sa manifestation différente le visage du Christ. Et parler aussi de l'Église, c'est parler de pourquoi on va à l'Église. On a parlé un peu du sens même de l'Église dans l'Ancien Testament, qui est la convocation de Dieu. C'est le terme hébraïque. Donc c'est Dieu qui nous convoque. On a parlé aussi de la mission. Souvent, on va à l'Église pour nous. Et puisqu'on va à l'Église pour nous, on ne se préoccupe pas des autres. Et on ne se préoccupe pas de l'accueil et de nos relations avec les autres. Donc il y a un travail à faire, dans le sens où nous sommes, même en allant au culte, nous avons une mission envers les autres, qui consiste en fait à manifester et l'amour du Christ, et la joie du Christ, et la paix du Christ, et la puissance du Christ, etc., dans le culte, dans la vie de l'Église, et surtout envers les autres. C'est un résumé. Mais disons que tout le monde s'est accordé sur le travail encore à fournir. Ceci étant dit, il y a des voix quand même qui se sont levées pour dire que même si il y a des choses encore à apprendre, des choses encore négatives, il y a quand même une base qui n'est pas négligeable, mais une base qui reflète déjà la fraternité, la solidarité au sein de l'Église. Il ne faut pas l'oublier, mais il faut avancer, il faut croître, grandir encore un peu plus pour que la plénitude de la plénitude du Christ puisse être manifestée et dans chacun et dans la communauté. Je ne sais pas si le pasteur Ludovic a quelque chose à rajouter.
Donc on va faire une synthèse de ce que nous avons vu donc depuis hier matin. Hier matin, on a parlé de la mission que Jésus nous a assignée en nous appelant à être ses disciples. Nous sommes ici sur terre pour accomplir une mission. Et cette mission, pour résumer le plus simplement possible, cette mission consiste à la fois à continuer l'œuvre du Christ et à manifester le Christ dans notre vie. Pour cela, on a vu dans la matinée même, il faut que nous mourions. Vous n'aurez parce qu'il y a la traduction. Il y a la traduction, donc vous suivez en même temps. Et famate nareo. Niaramat tam Christi. Numbuna tam Christi. Teu niasfizalim. Ary fahafatesana io dia fahafatesana inina volontaire. Mahatonga amin'ny Paoly teny hoe vonoy ny momba ny tenanareo ety an-tany. Fa tsy maintsy maty ny vao mamoy izy. Ary tsy ilay levina iny no entin'ny tao rehefa avy eo. Ka ilay ety an-tany tsy maintsy alevina mba hahatonga le eny ambony amoa voa mifanaraka amin'ny avy any an-danitra. Io fahafatesana io, le fahafatesana amin'ny ota. Io le fahafatesana iombona antsika amin'ny fahafatesany Kristy. Misy ny fahafatesana voalohany zay fahafatesany zay nateraky ny vehivavy rehetra. Misy ny fahafatesana faharoa zay fahafatesany mpanota, zay fahafatesana mandraka zay. Fa misy le fahafatesana zay hitovilintsika amin'ny fahafatesany Kristy. Io fahafatesana io dia asaina isika mba hiaina azy, velona azy, handray azy ao amin'ny tenantsika. Dia tsy inona io fa ny fahafatesany ota ao amin'ny tenantsika. Satria hitantsika tao fa zay manota dia maty. Ny fahafatesana no tambin'ny ota. Ka ny fahafatesana ekena iainana, io ny aditsika amin'ny ota. Toerina izy, iadina izy. Dia nisy fanontaniana napetraka reo tao hoe angamo le fibanjinana ny ota no zavatra lehibe. Fa tsy ve manaraka ny Kristy ary marina zay. Kanefa tsy maintsy ao an-tsaintsika mandrakariva izay ataontsika hoe ady amin'ny ota zay. Ka ny fomba azahoantsika mandroso amin'ny dingana handehanantsika ao amin'ny araka ny fanahy zany, handehanantsika amin'ny fahamarinana, dia ny manaiky le fahamarinana voalohany. Je fahamarinana roa isika omaly. Ny fahamarinana voalohany dia ny nanamarinana antsika maimaimpona tao amin'ny Jesosy Kristy. C'est la grâce. Io ny fahamarinana io. Tsy hoe marina isika satria tsy nanao 10 sy fa 17. Ahoana hoy izy? Mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny tavoangy. Nofo ianareo. Paoly apôstôly. Noho izany ny ady amin'ny ota akory tsy ady. Io ny ota dia tsy mahazo aio. Dia banjinina io tsy mahazo aio. Tsy mahazo aio. Lavo ianao ny farany. Zay, raha mandeha amina inona moa ty izy? Tetezana kely reny ianareo. Ka matahotra ka mijery ny ery ambany ery mijery nareo. Fa matetika ny olona zay mandeha amin'ireny tsy mijery any mihitsy izy fa mibanjina ry le tanjona dia mandeha any amin'iny. Ary tahaka izay ihany. Dia zay koa nanambarana amin'ny Galatiana 5 any. Raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ahoana ary ny fomba andehanantsika araka ny fanahy? Dia nijerentsika tao hoe mivelona araka ny Kristy. Mivelona ny Kristy. Ary nambarantsika fa ianarana io, ary itomborona io. Hoy Jaona Mpanao-Batisa hoe zaho tsy maintsy miena. Ahoana ny toy? Izy tsy maintsy mitombo.
inona moa ty izy le rano kosa le toetra ratsy na ny fanahy ny toetra tsara na ny fanahy tsara le rano zany. Ka hitatsika ao anatin'izao zaho izy de miaino ny raiky mandrakary manolo tena tahaka ny Kristy zany le izy hoy zay ny velona fa Kristy ny velona atao anatika miaina jerentsika tao anatin'izay le dingana efatra mandray mino ny asan'ny Kristy miaino ny teniny ny faharoa dia mitombo ao amin'ny teniny sy miaino fiainam-bavaka ny fahatelo anataiza ao io ifoazo ny fanahy masiny io mba hitondra ny fiainatsika naiza misy atsika de izay izy. Ka hoy Paoly hoe zay ivelomako ankehitriny ao amin'ny nofo ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa maty amonjy ahy ao foana zany io maty amonjy atsika. Ka zay raha te ho velona ao amin'ny Kristy isika dia tsy maintsy maty ny amin'ny zao tontolo izao sy ny amin'ny ota. Lazaina amin'ny fomba hafandray raha te handresy izao tontolo izao sy ny ota isika dia tsy maintsy mivelona amin'ny Kristy fa ny ankoatran'izay dia filozofia sy fomba n'olombelona fotsiny ihany fa io natoro ny soratra masina io. Rehefa manana an'izay amin'izay isika dia afaka mitémoigner eo amin'ny izao tontolo izao. Zay moa nentin'ny pasteur Omaly le témoignage de lazay ao fa ny transformation antsika ny fiovantsika ny fanatanterah'Andriamanitra ao amintsika asika dia mahatonga atsika ho fitaovana hanovako izao tontolo izao. Tsy tokony tsy adino zay. Io zany tsy exigence morale miovanareo tsy zay io fa fiovana zay mahatonga atsika ho fiasana mahomby ho amin'ny hafa. Move tena mamo any olona nanirina io koa zany zay le fanontaniana napetraka Omaly move ao anatin'ny fiangonanao lasa misy fanirina na etaeta ateraky ny fiainany fiangonana amin'ny olona fa Andriamanitra misy tokoa ve zay araky ny ambaran'ny soratra masina. Ka eo susciter ilay intérêt zany na misusciter ilay fanirina zany ilay désir du royaume. Zay ilay rôle atsika nefa tsy ao raha tsy ao zany raha tsy ao amintsika ny fimbonana amin'ny Jesosy Kristy. Ka tahaka azy tsy nanana zay nandriny lohany fa mibanjany ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahatanterahany dia zany ihany lazainy antsika hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Priorité. Refléter le royaume, c'est attirer les autres vers ce royaume. Ary zay ny témoignage. Jesosy Kristy raha teto amin'izao tontolo izao dia nanaraka azy ny olona. Isika izao solon-tenan'ny Kristy aty, tsika zao ny missionnaire-ny Kristy. Zay raha indray isika mpanatsika zay sy ny tompo ihany zany. Azonareo zay asiany sasany aza mitsara mba tsy ho tsarainy. Rehefa miafinafina izy mahatonga an'izay marina fa tsy tokony tsaratsara olona isika kanefa tokony hijoro vavolombelona isika mba hahitan'ny olona hahitan'izao tontolo izao fa tena Jesosy Kristy lay Messia ary hatonga ny olona angetaeta ny fanjakan'Andriamanitra manomboka ao amin'ny fiovana formé. Avant il reflétait le monde et les conséquences du péché. Fa eto dia mission am Jesosy Kristy. Ce que je fais entrevoir à travers ce que je fais, c'est le Christ et
Donc on se retrouve pour se fortifier, s'édifier mutuellement, se consoler, guérir ceux qui ont été blessés, voilà. Ça c'est pour nous. Et ensuite il nous envoie vers l'extérieur. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup, une église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Ça devient une habitude d'être, ils ne bougent pas, ils sont enracinés dedans, ils prennent racine. On n'est pas appelé à prendre racine, on est appelé... Jamais on a oublié, nous avons oublié quelque chose. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, il manquait encore quelque chose. Voilà. Parce que le but de cette retraite, entre autres, c'était de vous donner la place dans l'Église. Est-ce que on a répondu à votre question pour ce que l'on était là, encore plus le thème abordé pour cette retraite et aussi ont envie de laisser un peu plus de place aux jeunes, tout ça. Et il y a des trucs qui diffèrent, tout ça. On ne sait plus trop où se mettre et on ne sait plus trop à qui se confier, tout ça. Et le fait qu'on ait des formations comme ça, des activités où on peut partager tout ça, c'est intéressant. Voilà. Merci. Derrière. Merci, bonjour à tout le monde. Alors pour répondre à la question de Slouf également, pour ma part, je suis ravie de cette retraite. C'est vrai que là, ce matin, je me dis, dans quelques heures, c'est déjà fini. Et en fait, je trouve que la base de se retrouver en atelier, pour poser les mots de notre quotidien, c'est très bien. Le fait de poser, comme on a vu avec les deux pasteurs hier, sur les fondements en fait, de la foi au quotidien et de notre mandat divin, et d'éclairer aussi sur le fait que voilà, c'est par la grâce de Dieu que l'on progresse et que l'on est transformé. C'est très bien, c'est juste que du coup je me dis pourquoi pas une journée supplémentaire pour une étude biblique justement, pour approfondir cela. J'espère, c'est mon souhait que pour la prochaine retraite, non seulement voilà, il y a une base avec du coup les fondements bibliques avec l'explication des pasteurs, qui est effectivement les partages pour partager en fait le quotidien, mais après un recadrage un peu plus approfondi. Et puis moi j'ai une petite question. Enfin, je sais pas si, j'ai l'impression que c'est quand même relié au sujet de cette retraite. C'est que dans la Bible, en fait, c'est écrit allez dans toutes les nations, faites des disciples. Et en fait, moi, j'ai pas l'impression que c'est juste à adresser aux apôtres, mais c'est un peu adressé à tous les encadrants, tous les aînés. Et en fait, je me dis, est-ce que dans l'Église, c'est une interpellation aussi, peut-être. Est-ce qu'on s'arrête pas juste à ce que les gens soient de nouveau-nés et on les laisse finalement un peu suivre leur chemin? Est-ce qu'on est vraiment dans le suivi de « Ah, il vient d'arriver, il a reçu le Seigneur », on essaye véritablement de travailler son fondement spirituel pour qu'il avance et pour qu'il produise des fruits durables. Donc ça revient toujours un peu sur ce fondement spirituel et cet encadrement spirituel qui manque un peu. Voilà. Merci. Ouais. Là-bas. Un peu remplir le micro là-bas. Je m'excuse d'être redondant, mais je souhaite vraiment reporter ce que les enfants ont dit durant ce que nous avons effectué ensemble dans les ateliers hier. En fait, personnellement, j'ai été vraiment agréablement surpris de ce qu'ils ont pu apprendre durant notre retraite. Et ils ont exactement dit qu'ils se doivent, les enfants, nous on les a juste guidés, mais eux ils ont dit qu'ils se doivent d'être le reflet de Christ à travers la parole et les actes. Et ils ont donné quelques exemples précis, mais presque tous la même chose, c'est de dire qu'ils doivent apprendre la parole du Seigneur
et ensuite de le manifester à travers les actes. Et ces actes-là, pour eux, dans l'immédiat, c'est d'écouter et d'obéir aux parents, et ensuite de ne plus faire de bêtises. Voilà. Merci. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? On a encore le temps. Hein. Profitez un peu qu'on vous donne le micro. Vous pouvez encore parler après, mais vous n'aurez pas le micro. C'est la différence. Oui. Il y a. Battre le micro. Azapia le micro, rehefa avy mitenareo dia tonga dia apitao. Fa le mandehitra sy manana azy iny mandamy pile be iny. Oui, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a partagé au cours de ce week-end. Et par rapport à la question, est-ce qu'on est vraiment une église qui reflète Christ? Moi, au cours de ce week-end, j'ai vraiment eu une réponse qui m'a vraiment édifié, quoi. C'est qu'à travers les questionnements qu'on s'est posés au cours des formations, des ateliers, c'est un peu comme si je me suis rendu compte que le Christ il exige qu'on soit parfait, mais qu'il sait qu'on n'est pas parfait. Et que c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais ce qui est important, c'est que notre Église aspire à être l'image du Christ au sein de ce monde. Et qu'en ayant pris cette décision et que en marchant dans ce sens, au fait, on continue déjà l'œuvre du Christ. Et c'est cool, quoi. Oui. Le fasoty aloha. Mihafa koa zany, za raha roty any mahazo micro. Raha tsy Juste une remarque. Enfin, ça marche là? Oui, oui, ça marche. On t'entend, mais tu t'entends pas. Juste une remarque. C'est une remarque que j'ai beaucoup entendue durant les autres LAS où je suis allé cette année. C'est en fait là, on est entre nous et on partage beaucoup, on est heureux d'être ensemble, tout ça. Et la remarque que j'entends tout le temps, c'est mais pourquoi on attend tout le temps de partir à un LAS pour vivre comme ça en fait, enfin, pour échanger ensemble et pour véritablement vivre comme une véritable communauté qui se pose des questions et qui échange. Normalement, ça devrait être comme ça tout le temps, et comme disait, c'est qui déjà? Jonathan qui disait, on n'a pas besoin de... Enfin, normalement, on doit être endimanché tout le temps, on doit être tout le temps comme tous les dimanches, et du coup, on devrait être comme ça, échanger tout le temps entre nous, ne pas avoir de complexe, et vraiment continuer à vivre dans une communauté, enfin, en tant que communauté, comme là. Ok. J'aimerais juste... Oui, il y a le président qui demande le micro. Mitodika amin'ny ray aman-dreny indray tenako ho an'izay sambany mbola anatrika retraite hoe ahoana no nahitana ahoana ny fahitanareo anazy satria misy antsika koa zao vao sambany manatrika retraite ary be dia be tsy tia tamin'ity isavana ny tompo zany fa ny zavatra azonareo koa eto anatin'ilay izy sa ahoana ny hevitrareo? Les parents. Vous avez la parole. Les parents. Ah, merci bien. Oui. Afaka miteny gasy, afaka miteny frantsay a. En anglisy koa mety. Oui. Miarahaba rehetra rehetra.
zavatra tsapako zany tamin'ity za moa tsy te mpamonjy lasitely zany fa ndonga mba zao tena misy aingam-panahy le izy ary ahitana zavatra be dia be ary ny zavatra irina zany tokony tsy mitovy ny esprit-tsika talohan'ny namonjy ty lasity aorian'ny famonjena ty lasity lany fotoana zany tsika raha mamonjy ny ty lasity rehefa mbola verona amin'ny zavatra niainantsika teo aloha en quelque sorte zany tanjona amin'ity zany mba tsirairay zany mba miprendre conscience ny importance-ny ao anatin'le fiangonana le izy zany amin'ny araka resakatsika omaly le problème fondamental zany ataontsika hoe amin'ny Toulouse le intégration misy ny membre passif misy ny membre actif de juste ny anazy zany mba tiako tsindrina kely fotsiny zany mbola veriko foana le question omaly inona solution hitatsika mba mahatonga le chauffeur de banc reny mba andrenjara bebe kokoa ao anatin'le fiangonana l'intégration zany fahitako anazy nous commence par des responsabilités. Il faut mettre responsabilité les olona on a les fiangonana de facile comme là je s'intégrer un peu plus on a les fiangonana que ce soit spirituellement que ce soit au niveau ni asa to amin'ny fiangonana zany outra fotsiny zany tiako tsindrina eto tsika tsirairay tonga manatrika eto zany na mandamina banc vita le fiangonana fotsiny zany de mamprimina banc kely telo efatra tsirairay manao an'izay ça commence par ça après mivoatra tsikelikely le izy mba tonga atsika mba hoe tsirairay zany misy importance no anatin'le fiangonana fa tsy hoe tonga nandeha mivavaka tonga de vita le favanty de samy mandeha samy tady de ptomaseranko fankahy zay angamba tiako tsindrina kely ao anatin'le izy le intégration zany miantomboka amin'ny fandraisana anjara ny tsirairay na ça commence par petite chose après mitombo tsikelikely le izy de zay tsika vao tena tsindrina mafy am'le izy zany tsirairay misy importance ny dolo anatin'ny fiangonana fa tsy tonga hoe de vavaka de vita zay de samy zay fotsiny ngamba tipo marina kely misaotra ny ray aman-dreny sao de mbola nisy andray fitenenana tsy misy ay ato aloha ato ray aman-dreny be mihitsy ray aman-dreny be mahafinaritra tena mahafinaritra mihitsy ary sady isan'ny faly mihitsy tamin'ity lasy ray mitoraky ty ny antony de zao mba sambantsika nanome anjara toerana manokana ny tanora ka aokitsika zany tsy averytsika amin'ny talotsony satria ny tompony andraikitra am'izao fotoana zao koa nge efa tokony préparé ny relèveny efa hoantitra daotro rehefa kelikely de za tsy miteny hoe aloha tonga de ho an'ny tanora fa miseho préparé le tanora ary miankoragean'ny tanora anoia ny inona moa de izy to ny filaza azy ny dynamisme misy aminareo am'izao fotoana zao fa tena mahafinaritra zay raha tompoko faranatsika ihany ay mbola misy anankiray farany zany farany sotrany mety conclusion ihany nandraisako an'le izy za vao so zany vao nanatrika an'le lasy de mandray an'le tenin'le jeune lasy ny onjam-pina moa zany ny tena hitako hoe important satria le jeune zany fahitako anazy mila ny encadrement le lehibe zareo efa tafiditra ao anatin'le izy fa mila ny encadrement le lehibe de manaraka an'izay ho an'ny lehibe
Ka zany mahita hoe pour encadrer les jeunes, les ray aman-dreny mila mifanakalo hevitra bebe kokoa, mifanakay plus zany fa tsy mbola misy le écartement zany tsy tokony évitena mba ho hanomezana exemple an'le jeunes. Tsy haiko mila le fanakalozan-kevitra moa zany fanakalozan-kevitra ao anatin'le tenin'Andriamanitra angamba no tiako tsipihana fa tsy hoe fanakalozan-kevitra globalement ohatra zao fotsiny. Ao no tena basentsika angamba raha ny fahazahoako an'le izy. Dia zay no teniko. Sara tompoko. Iny ary tsy hoe satria nahazo micro akory dia mame azy misy zavatra roa ihany a tiako zany hazava amintsika ary indrindra hipetraka hitoetra tsara. Lazain'ny pasteur Ludovic Papoteo fa ny fiangonana dia sehatra zay ahazahoan'ny kristiana mifampahery, mifampitondra ary indrindra manamafy ny fiambonana, ny firaisana. Ary mba hatonga ny tsiraray avy ao amin'ny toerana, hatonga ny tsiraray avy ho missionnaire. Indraindray ny olana misy ao amin'ny fiangonana dia ite ilay fanekena ny hafa, indrindra ny vaovao na ny vahiny. Io mbola le accueil ihany io a. Eo s'accepter. Indraindray le olona mandray anjara io mbola mety mikavivy izy. Indraindray rehefa sarotiny loatra tsika tsy miverina tsony izy. Nanandrana ny ray mandeha izy dia okany azy eo sy efa afo nandorony lambako io. Ka mila manana an'izay tsika. Dia misy koa reo zay mipody toerana, mpitandrina mety voalohany amin'izany. Atao ny pasteur dolidoliny rehetrarehetra ka izy moa ny anarany sasany. Ary nandray koa tsika dia hoe raha tsy pasteur ny eo tsy zany moa. Mbola isy ny fotoana zay ianarantsika momba ny fandaminam-piangonana, indrindra ny anjara fanompoana. Fa zava-dehibe zany ilay fandraisana anjara ny daholobe, ny liturgie moa dia efa miezaka amin'izany. Ahoana ny azahoany rehetra mandray anjara. Zany ke mahatonga antsika le mira le inona moa ty izy ary eo amin'ny fanahinao mifampiresaka ao anatin'io e. Ny fiangonana zay ataoko hoe miaina an'izany amin'ny fomba hafa mety tsy zakantsika ihany. Fa izy samy rehefa mivavaka ao dia samy miteny adolidolo dolo ao anatin'io. Zay ny azy. Fa ny antsika dia ezakitsika mba mifandamina tsara dia mifampiaino, mirindra tsara ao anaty fahatoniana tsara satria zay no fombatsika. Ka zay l'acceptation, s'accepter dans ses faiblesses et aussi dans ses forces. S'accepter avec humilité. Fa ny lalana tena zava-dehibe ary eo le izy na dia amin'ny responsabilité amin'ny fiangonana zay ke iny ve mbola zaza iny zay nahazo an'izany fomba voatonga taty dia le boakely ino ny pasteur ny tena koa moa tamin'izany Jimi Hendrix be dia veriny sasany hoe fa zany le izy ka tsy mipody toerana ny eo. Fomba roa no ibodolony tompona andraikitra toerana. Ny voalohany eo izy ary mety tsy avelany miditra ao mihitsy zay te hiditra ao. Ny fomba faharoa zay subtile kokoa dia ity tsy manomana olona andimby azy mihitsy izy. Azonareo tsy manolona olona mihitsy izy mba hoe afaka ary nefa zay mihitsy eo anatin'le jeune. Ka ao anatin'izay ny conseil omeko ho an'ny jeune zay tenana dia zay engagez-vous et formez-vous. Acceptez d'être formé et allez. Ary eo nidirako amin'ny faharoa ny resaka mission. Mamaly kely an'injatina. Vous savez, la mission ne commence pas dehors. La mission commence dedans. Raha mamaky tsara isika ny asan'ny apôstôly rehefa naniraka ny tompo dia ozy izy hoe toereto Jerusalema aloha nareo mandra-panafy ny fanahy masina dia ho vavolombeloko aiza ozy eto Jerusalema sy any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Ka
Zava-dehibe io ilay ataoko hoe progression dans la mission. Ary vao mainka amin'ny tombony io rehefa nianatra teto isika. Vao mainka amin'ny tombona satria nahoana? Satria raha tsy ao amintsika ary le image ny royaume de Dieu ahoana ny andehanantsika any? Ary be dia be no mandeha mitory fa tsy mitondra ninonino satria tsisy inino izy tsy atsika. Noho izany important be le miresaka le en dimanche tous les jours. Tsy maintsy tandremana ihany tsika fa misy fandrika. Ny fandrika voalohany dia ny hoe le fiangonana ihany, l'église, le intérieur. Fandrika voalohany satria tsika antsoina ho amin'izao tontolo izao. Fa ny fandrika faharoa dia avy hatrany dia makany amin'izao tontolo izao nefa ianao tsinona tsy armé, nefa ianao tsinona azotsika izay tsy ao. Ka misy an'io va et vient io, va et vient communauté monde. Raha avy any amin'ny monde foana ianao fa tsy manana ressourcement, miverina any amin'le fondamentaux, maka hery, simbany ianao. Tonga amin'le vazivazy nataon'ny Gottlieb angamba nanao iny raha tsy diso nalefa tany Madagasikara hono le kely tsy mahay miteny gasy mba hianatra teny malagasy. Nalefa tany izy roa volana. Na iteny frantsay daholo le kizy tao amin'ny quartier. C'est-à-dire l'inverse le izy. Makany amin'izao tontolo izao ianao fa nanjary izao tontolo izao no mitelona anao. Zay. Ka important be io. Lay ao anatiny seho velany areo hatrany hatrany se ressourcer, dia makany amin'izao tontolo izao ary le monde ça commence maintenant. Le monde c'est notre lieu d'étude, notre lieu de travail, n'est-ce pas? C'est le copain, les copines. C'est ça le monde. Antsika ka hitatsika ao anatin'izay le mazava-dehibe an'le concept an'le mission. Le mission toujours commence par l'intérieur et va vers l'extérieur, encore plus loin, plus loin, plus loin. Fa raha tsy tsara orona, raha tsy tsara le fondement, les missions iny tonga am'le lazay pasteur hoe 8 heures maharitra ve le vokatra. Mo ve tena maharitra le vokatra sa vokatra kely teo fotony ary misy ary tsy mahavokatra mihitsy ao anatin'le izy. Ka zay zany tena lazaina anatin'ny mission. Isika dia tokony hanao mission isika. Fa raha isika azy jeren'ny olona ke zay ara-tso ahoana nanaovantsika mission. Tsy zany. Nefa koa tsika tsy afaka mianana fotsiny ao amintsika ao dia rehefa mivorontsika samitsika dia be dia be ao tsika dia feno ny fiangonana fa rehefa avy eo tsika tsy misy ninona hoentina amin'izao tontolo izao. Ka zava-dehibe. Et à mon avis, ny fomba tsara indrindra azahoana aminao zay dia zay. S'engager, se former et aller. Zay tsy ny ray fotsiny amin'ireo. S'engager, se former. Il y en a qui s'engagent mais ne se forment pas. Il y en a qui se forment mais restent sur place. Mais aller dans le monde. Ça y est, s'engager, se former et aller. Et faire ce va-et-vient là. On a toujours besoin. Mission américaine, makani Afrique, Tsimouine, Zimbabwe, Afrique du Sud, Swaziland, etc. Désolé, ils refont les missionnaires de asaina mi tanora ny tena lefany any amin'izao fotoana asainy miverina régulièrement. Azonareo makany an'le fiangonany any États-Unis misy ressource. Rehefa ao manko ianao dia mety afany ino moa ty izy lasa voatelonao fa misy an'izay. Zay ary zay mahafinaritra lazan'ny Paul i tompo azy niresaka an'le mpiandry tsara izy Jean 10. Niondrinozy izy dia entiny miditra sy mivoaka ary azo any. Et c'est ça en fait. C'est se rentrer et sortir et être toujours nourri. C'est ça en fait, la vie d'un chrétien, la vie d'un missionnaire du Christ, la vie de l'Église aussi. Tu veux rajouter quelque chose? Bon. Allez, farany 2 minutes satria tapony fotoanatsika. Zany hoe misy pratika andesabe mihitsy azo hitesitenatsika zany. Rehefa nijereko ny inscription amin'ny commission ny fanomanana ny cœur uni dia mbola vitsy dia vitsy ny jeune ao anatin'io. Ka dia manantena anareo mialatsiny amin'ny teny gasy satria fantatro fa mahazo teny gasy daholo nareo.
ny dikany a manentana anareo zany a hiditra ao anatin'ny commission ary tsika lehibe a rehefa tonga ao anatin'ny commission ny tanora ameo anjara toerana izy a fa iza podotsika ny toerana. Tsy natao ampitahotra atsika fa ampahery atsika fa eo anelanelan'ny 700 ka hatramin'ny arivo eo ny olona nirasantsika amin'ny Coralie 2018 eo. Que réunis entre 700 et 1000 personnes, hein, zany no accueillentsika. Il faut une bonne organisation, certes, mais il faut l'engagement de toute l'Église. D'accord? Sa antsona ny rehetrarehetra ao anatin'io ary manentana satria tsy ny toerana ny tsy misy. Atsika fa matetika ny olona ny tsy ampy dia ny ataontsika koa moa dia mitondram-bavaka. Be ny vokatra ny fanimpiasan'ny vitsy dia mivavaka isika any amin'ny sampanany, any amin'ny cellule any, ao amin'ny fiangonana mangataka tsika mba hanirahany ny tompony vokatra mpiasa. Zay dia mitapitra eo tsika hivavaka isika. Tompo amisaotra anao zay navitany ty fotoana ity indray nahazoanay ny fanakalo. Ny teninao mampianatra anay fa raha tsy Jehovah no manao ny trano miasa foana ny mpanao azy. Mangataka aminao ary zahay. Efa nanomboka asa tsara taminay teto ianao no atanteraka ny zavatra rehetra voninahitry ny anaranao. Izay rehetra azonay teto dia ianao no mbola ametrahanay izany, ametrahanay ny tenanay, ametrahanay ny fiangonana sy ny tompona andraikitra mba hahatonga ireny ho fitombona eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fandaminana, na eo amin'ny fanoloran-tena, indrindra indrindra eo amin'ny fiainam-panahy sy ny mission zay napetraka ao aminay. Dia mbola ankinina aminao ny fitoam-pivavahana zay hitanterahanay famaranana izao lasym-piangonana izao. Tompo, tsy ametraka ao an-kibo ianao ka tsy ampiteraka. Ianao tsy ampiteraka ka nakombona indray. Tompo, tahaka nefa nombanao ary nametranao fifaliana taty anatinay tamin'ny hatramin'ny omaly, mbola angatahana ihany hatramin'ny farany Jesosy. Dia ataovy tanteraka ity fotoana ity ary ataovy tafotafo feno ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fisaorana aty anatinay. Anarantsony Jesosy. Amen. Sotratsika rehetra miomana ny mpandray anjara amin'ny fampivavahana, miomana ery amin'ny accueilleritsika. Zafady, on se prépare là à l'accueil. Tous ceux qui participent au culte.